Mihevitra ihany koa ny fikambanana AVC fa fotoana tokony sy ny fitoniana zao eto Madagasikara ka tsy vaolana intsony ny sy ny krizy vaovao indray eto amin'ny firenena. Andeha ary hoarahantsika ny fanazavana izay entiny Bona Rafaramandim izay filohan'ny AVC. Lohan'ny zava-misy eto amin'ny firenena zahay tapapiroana sisa Tsomaya tato amin'ny AVC dia manao zao fanambarana zao mba tsy hiverimberenan'ny kilisy lavareny ka hanabotry ny vahoaka malagasy. Manana filoham-pirenena voafidim-bahoaka tsika ary zahay AVC disan'ny nametraka azy ka tsy makasitraka ny zavatra nataon'ny député ary manao antsoavo ho an'ny ACC zay tompona andraikitra farany amin'ny fitoriana napetraka iny satria ohatra ny fitoriana rehetra io tsy zay rehetra mitory akory dia manana ny rariny ka izay indrindra no tenenana mba tsy verimberenan'izay kilisy zay satria aina no lalaovina eto amin'ity firenena tia io misy tompona andraikitra dia ny filoham-pirenena zay manana vina ho fampandrosoana ny malagasy ka tsy tokony voalengeleny ny député vice anisa fa ny vahoaka malagasy atapitrisany no nametraka azy eo ka makahery indrindra anao zay président ary araky ny teninao mijoro ianao araky ny efa nekenao ho fitondrana nyity malagasy tia aoka ny ACC koa tsy andraraky ilombe-andoha ka andray fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny eritreritry malagasy ka hiverenan'izay kilisy zay